Amin'ny alado avy izao kosa no hifidy ireo mpanolontsaina ao anatin'ny Masoivo sy ireo consulat no maneran-tany ireo teratany frantsay miasa sy monina eto Madagasikara. Ao anatin'izay indrindra dia mitolona ho amin'ny fampizarana traikefa amin'ny la Frantsa sy Madagasikara ny candidat avy amin'ny listra patriote français de l'étranger. Ny alahady 5 volana May ho avy izao no isafidy mpanolontsaina amin'ny Masoivo 3,700 frantsay maneran-tany monina sy miasa ivelan'ny la Frantsa. Tafiditra indrindra ao anatin'izany ny frantsay monina sy miasa eto Madagasikara. Lisitra 4 no hifaninana amin'izany fifidianana izany raha ny farim-pifidianana eto Madagasikara no ambara. Anisan'ny mpifaninana amin'izany fifidianana izany ny avy ao amin'ny patriote français de l'étranger izay tarihan'ny candidat Francis Maginot. Nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety dia nanamafy ny tenany fa ny fampizarana ny traikefa sy ny kolontsaina no mahamaika ho azy. Adidy izay tokony antsoroan'ny frantsay ary adidy amin'ny maha-olombelona miaina ao anaty fiarahamonina hoy izy. Raha ny nambaran'ity candidat ity ihany koa dia miady amin'ny fitongilanana ny tenany ary miandrandra ny fahafahan'ny zanaka frantsay mianatra maimaimpoana. Ary anisan'ny olona ara-pahamiana ho azy ny fanatsarana ny fomba fitantanana ireo Masoivo amin'ny fikarakarana taratasy, enina dia ny fahazoan'ny malagasy alalana hitsidika any la Frantsa izay nambarana fa matetika sarotra kanefa dia betsaka ny fanampiana ataon'ireo teratany malagasy amin'ny teratany frantsay. Marihana fa hisafidy ireo solombavambahoaka Eoropeana ihany koa ireo frantsay monina eto Madagasikara ny alahady ho avy izao.